Fiavana malala rehetra amin'ny tompo mbola ampitombona aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra, miarahaba manokana ny raim-pianakaviana rehetra amin'izao andro ankalazana ny fetiny iray izao dia hombanareo hatrany ilay Andriamanitra tompony fahefana rehetra. Faly miarahaba ihany koa ny sampana VOKOVOKO manga amin'izao alahady itondrana ambavaka anareo izao miarahaba anareo, miarahaba ihany koa ny tanora fanantenana 5 taona zay nijoroiny noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia mirary soa anareo sampana VOKOVOKO manga amin'ny asa fanompoana izay mbola miandry anareo. Mbola mandinika hatrany moa isika ry havana ny lohahevitra manao hoe manapaka amin'ny fahefana ny tompo. Ary ny perikôpa izay akantsika ny afatra amin'ny tian'io ity dia ny Koritianina voalohany toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny faraika 10 izay efa novakiana tamintsika teo ihany. Mijery sika ry havana ny zava-misy ankehitriny mahagaga. Enina ny kristianina aza maro no tafiditra ao anatin'izany. Rehefa antaniana hoe aiza zany no mba tianao rehefa miala eto an-tany ianao, rehefa ho avy Jesosy Kristy dia aiza ny tianao? Ho any an-danitra ve ianao? Ho any am-paradisa ve? Sa ho any amin'ny fahaverezana, ho any amin'ny afo be moa iny ny fomba fitentsika? Dia raha isika zany zao no ametrahana ny fantaniana, dia aiza ny tiantsika? Any am-paradisa? Ianareo ny teny an'izany zay. Fa ny zava-misy nefa iainan'ny kristianina maro, iainan'ny olona maro. Te ho any am-paradisa izy kanefa ny fiainany andavanandro tsy mifanaraka amin'izany. Fiainany andavanandro sy ny ataony tsy mizotra ho any amin'izany paradisa izany. Dia mifanohitra tanteraka zany ny tanjona kendreny sy ny fiainana iainany, ny zavatra ataony. Kanefa sitrak'Andriamanitra ny ahazoantsika ilay paradisa e. Sitrak'Andriamanitra ny ahavonjy antsika tsiraray avy. Dia mifandraika amin'izany indrindra ity perikôpa izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina ity, mba hanorony azy ireo hoe inona ny tokony atao handovana izany fanjakan'Andriamanitra izany, inona ny lalana tokony hizorana raha tia hankany amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany isika. Dia ny voalohany amin'izany ry havana dia izao ny tokony atao miala amin'ny fanao ratsy. Ny voalohany miala amin'ny fanao ratsy. Ny andininy 7 sy ny 10 no ahitantsika izany. Dia asaiko ianareo tahaka ny fanaontsika mahazatra hiaraka hamaky ny andininy 7 tapany voalohany. Andininy 7 tapany voalohany ihany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia inona moa zany hoe olona tsy marina izany? Ohatra ny ahoana izany? Izany olona tsy marina izany dia izao hoe miaina ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva izy, tsy manaiky ny fahamarinan'Andriamanitra izy, ary mbola mitoetra ao amin'ny fomba fiaina manohatra n'Andriamanitra, manohitra ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe manao fahadisoana indray mandeha fotsiny akory zany fa olona tena hoe manao ny fahotana ho fiainany andavanandro mihitsy. Tsy mety mibebaka amin'izany izy, tsy mety miova amin'izany izy, ary tsy manaiky hotariany Kristy, tsy manaiky hotariany fanahy masina. Fa dia manao ny fanaon'izao tontolo izao ihany e. Izany zany atao hoe olona tsy marina izany. Dia ambaran'i Paoly mazava tsara eto hoe izay olona tahaka izany ane tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tanisain'i Paoly eo amin'ny andininy 10 eo daholo moa ireo karazana faharatsiana maro izay fanaon'izao tontolo izao ny iainan'ny olona maro tamin'izany fotoana, ary mbola hitantsika taratra amin'ny ankehitriny ny mpijangajanga. Dia raha mijery amin'ny dika teny hafa isika tafiditra ao anatin'izany mpijangajanga izany avokoa ny hoe misy ane tena miaina ao anatin'ny fahavetavetana mihitsy e. Miara-mandry amin'ny biby ny lahy samy lahy miaraka, ny vavy samy vavy miaraka. Kanefa izany ane no nandravana ny Sodoma sy Gomora. Dia io ilay sodomita izay ambary eto tafiditra ao anatin'ny faharatsiana ihany koa ny fanompo-tsampy. Manompo-tsampy haintsika rehefa maka ny toeran'Andriamanitra fanompo-tsampy zany. Ao anatin'izany ny mpierina,
raha jerena moa dika teny ava hoe mahihatra zany na hoe ty arena ty vola dia tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoanao ianao amin'ny fiainana raha tsy na dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany na dia manao izay mampalahelo ny hafa zany tafiditra ao anatin'izany hoe mpanala baraka mpanaratsy misy ny vavany olona sasany amin'izao tena tsy mahay mamoaka afa-tsy teny fanaratsiana izany ny zava-nisy ny ainany olona tamin'izany dia averin'ny Paoly ambara fandroany eo amin'ny 10 hoe tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra izay miaina ireo faharatsiana ireo. Dia fampitandremana no ataon'ny Paoly ho an'ny kristianina tao Korinto tena nariny mafy mihitsy hoe aza mety ho fitahina ianareo, aza mety ho fitahina ilay izy, aza mety ho fitahina ianareo. Dia raha tika miteny hafa moa izy hoe aza manaiky ny fitaoman'ny olona izay mampandeha ianareo amin'ny lalan-diso ianareo, satria raha ny zava-nisy zany tamin'izany dia tena nisy mpamitaka mihitsy misy tena mitaonanao andeha amin'ny lalan-diso nisy fampianaran-diso tamin'izany hoe efa voavonjy ianareo efa voavela helika ianareo ka na dia hitady fafinaretana azy nareo ho an'ny onofinareo io dia andovan'ny fanjakan'Andriamanitra foana. Dia notoherin'ny Paoly mazava tsara zany ary nasehon'ny Paoly hoe tsy mifanaraka ane ny lalana makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahotana tena mifanohitra tanteraka zany. Dia raha tia handova ilay fiainana mandrakizay zany tsika, raha tia handova ilay fanjakan'Andriamanitra isika dia ilaina ny fiainana, ilaina ny toetra mifanaraka amin'izany fiainan-danitra izany, mifanaraka amin'izany lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay zany, fa tsy hoe tia handova ny fiainana mandrakizay fa mbola manao ny fanao izao tontolo izao ihany, mbola miaina ao anatin'ny fahotana ihany. Tena sehon'ny Paoly mihitsy hoe mifanohitra tanteraka ny fahotana sy ny lalana mizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ny fampiambo mifanomelamosina. Ka raha tia handova ilay fiainana mandrakizay isika dia tena mila miala amin'ny fanao ratsy mihitsy miala amin'ny fahotana ary tsy miverina amin'izany intsony. Izay ane ilay atao hoe fibebahana marina, izay atao hoe ilay fibebahana marina. Miova fo ianao, miova toetra ianao, miova fisainana ianao, miova fiainana ianao ary miova lalana mihitsy. Ka ny lalana izoranao manomboka ankehitriny dia ny lalana mizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy fiainana ny fanaon'izao tontolo izao intsony. Fiainana ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy Kristy ry havana dia tena nampianatra antsika mihitsy ny amin'izany fiainana ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana na dia mangiry firy aza indraindray na tena marary aza indraindray. Ary tadintsika tsara moa ilay vavaka Jesosy Kristy hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny izy fa ny anao na dia tao anatin'ny hirifiry azy, na tao anatin'ny fijaliana azy dia nanaraka hatrany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vokatra izany dia izao, nataon'Andriamanitra mpandresy Jesosy Kristy efa mpandresy raha teo izy, resiny ny fasana, resiny ny fahafatesana ary nomen'Andriamanitra azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao tena latsa-danja eo amin'ny fiainan'ny olona, na eo amin'ny fiainan'ny kristianina aza izany fiainana ny sitrapon'Andriamanitra izany, ka miaina ao anatin'ireo faharatsiana maro isan-karazany izay ambara eo amin'ny 10 ny akamaroan'ny kristianina, ny akamaroan'ny olona mijangajange, lay samylay miaraka, vavy sy vavy miaraka araka ilay fanambara teo. Tena misy tena mpanaratsy enjana be misy mpanala baraka tena enjana be. Dia malaza moa amin'izao fotoana ilay hoe LGBT dia io io ambara eo amin'io koritianina io dia araka ny ambara na ny kristianina azy na ny kristianina azy misy miaina ao anatin'izany, milaza tena kristianina kanefa mbola mangala-badin'ny olona ihany. Tia handova ny fiainana mandrakizay kanefa mbola miaina ao anatin'ny fangalarana, manomby sampy, manao ny fanaon'izao tontolo izao. Dia inona moa fa tsy misy an'izany eto amintsika eto. Manao hoe misy vesa tsisy, dia tsika ihany mamaly azy. Misy miteny hoe tsisy. Dia hoentina ambavaka tokoa izany fa raha sanatria hoe mbola misy an'izany, elao aingana
fotoana ny famindram-po zao fa tsy lalana izorana ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany ka ny tokony ataontsika araka izany dia izao mibeba haingana ry havana raha mbola ao anatin'ny fahazaran-dratsy maro isan-karazana ianao raha ao anatin'ny fahotana maro isan-karazana ianao miova lalana dia aza merika amin'izany mitsony dia tena hoe ataovy marikoriko eo imasinao mihitsy rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra rehefa fahotana dia izao ihany koa ry havana aza manaiky ny fotoaman-dratsy namana ny havana ndraindray mitona antsika hanao ratsy satria izany ny zava-misy teto hoe nisy olona zany mitona azy ireo ho any amin'ny lalan-diso dia ny tokony ataontsika ao anatin'izany dia izao hoe rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fotoaman'ny namana dia aza manaiky aza maninona tsara mahay za manda fa aza matika namaso raha tsy misotro toka dia tsy niaraka aminay tsony iza manda rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra misy ny olona mitarika anao andeha hijangajanga dia matika namaso ianao dia ndao taraiky amin'izany fa mahay za manda fa ny tokony atao ihany koa manoloana zany dia hoe mahay za mifidy namane mahay za mifidy ny manodidina anao sao dia ho voafitaka ianao raha diso safidy na ny soratra masina sy tena mizeny miteny an'izany mihitsy ny ao amin'ny oabolana toko fa 3:9 hoe zay miara-dia amin'ny endry ane dia maninona dia endry fa izay misakaiza amin'ny adala dia adala ny teneninareo marina zany fa mbola misy toy ihany koa idiran-doza dia inona ny tena loza be le fahaverezana mandrakizay dia mahay za mifidy namana ry havana izay ny voalohany raha te hizotra ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika mila miala amin'ny fanao ratsy rehetra fa ny faharoany dia izao ny lalana andovana ny fiainana mandrakizay ihany koa dia tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany ny 1:20 no ahitantsika izany dia andeha rahantsika mamaky indray izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo efa nohamasinina ianareo efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika amen ity 1:20 ity ry havana dia maneho ny fahefan'i Jesosy Kristy maneho ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona dia ilay fahefana manamarina sy mahatonga ho olom-bavao manome fiainam-bavao izay anjakan'ny fahamarinan'Andriamanitra anjakan'ny sitrapon'Andriamanitra ary anjakan'ny fahamasinana ambaran'ny Paoly eo amin'io fanombohana ny 1:20 io hoe efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo izany hoe efa nisy kristianina zany iaina tao anatin'izany tao anatin'ny faharatsiana tao anatin'ny fahotana izay nambara teo aloha fa misy teny eo hoe saingy dia ahoana ny toeny saingy efa voasasa hoy ny voamboary efa nohamasinina efa nohamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika ny fisiany io teny hoe saingy io ry havana dia manambara hoe misy fiovana goavana misy fiovana lehibe izay asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika dia voambara hoe efa voasasana ianareo hoy ny soratra masina dia raha mijery isika andeha jerena ny ao anatin'ny baibolintsika eo akaikin'ilay teny hoe voasasa dia misy roa kely eo akaikiny eo dia jerentsika ny eny ambany ny amin'ny teny grika inona ny voalaza eo efa nanasatiana inona ny dikan'izany dikan'izany dia izao hoe nisy dingana nataonao zany aloha niala tamin'ny fanao ratsy ianao ny bebaka ianao na ny melamosina ny fahotana ianao ka rehefa nanao izany sika dia io amin'izay le ambara hoe efa voasasa ianareo niodiovin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano Jesosy Kristy isika dia raha mandinika isika ny matoateny ampiasaina eo dia matoateny iarana izany no hitantsika eo ny amin'ilay hoe voasasa
izany hoe tamin'ny fahefana sy ny herin'i Jesosy Kristy ny nanadiovana ny olona tamin'ny fahotany sy ny tsy fahamendrehana rehetra, fa tsy tamin'ny herin'olombelona akory, tsy tamin'ny fahendren'olombelona akory, tsy tamin'ny fahaizan'olombelona akory. Dia efa nodiovin'i Jesosy Kristy isika tsirairay avy. Efa voavela heloka isika, izay ilay hoe efa voasasa ianareo. Fanambara teo ihany koa hoe efa nohamasinina ianareo. Izany hoe rehefa voavela zany ny helokontsika, dia manjaka ao am-pontsika Jesosy Kristy, dia voatokana ho an'Andriamanitra amin'izay isika. Anao ny sitrapon'Andriamanitra isika, tena an'Andriamanitra mihitsy isika, fa tsy tompony tenantsika itsony ka manomboka miaina ao amin'ny fahamasinana ny fitarihan'ny fanahy masina. Tsy misy tsony zany le hoe samy manao izay mahafalifaly ny fony. Misy an'izany hetrany manko niany. Samy manao izay mahafalifaly ny fony. Na dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra azy, na dia mikatsaka ny fahafinaretan'izao tontolo izao zany. Fa ny ataontsika dia maneno mahafaly an'Andriamanitra. Mikatsaka ny sitrapony fanjakany aloha. Dia mifanohitra tanteraka tamin'ny fiainana teo aloha zany, ny fiainana rehefa nohamasinan'Andriamanitra. Adinonao tanteraka, ialanao tanteraka ny fiainanao taloha izay niainanao tao anatin'ny fahotana, fa efa fiainam-baovao no iainanao. Fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary mizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa voambara ihany koa efa nohamarinina ianareo. Izany dia midika hoe efa nataon'Andriamanitra ho marina ne isika eo anatrehany, no ny asan'i Jesosy Kristy, ny asa mpamonjeny sy ny fitoeran'i Jesosy Kristy ilay marina ato am-pontsika tsirairay avy. Izany ny lalana mizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka rehefa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, ho avy ny fotoana, dia ho hitan'Andriamanitra hoe tena nandray an'i Jesosy Kristy marina tokoa ve io olona io? Sa tsy? Dia ny famonjena zany, ny famonjena tsy vokatry ny fahamendrehan'olombelona akory. Satria ny olombelona ilay samy tsy mendrika avokoa. Efa nanota avokoa isika tsirairay avy. Fa no ny fahasoavan'Andriamanitra, no ny fahefan'Andriamanitra irery ihany, no ny asan'i Jesosy Kristy sy ny fitarihan'ny fanahy masina. Satria manana an'i Jesosy Kristy isika ao am-pontsika. Dia ireo dia tena maneho izany fahefan'i Jesosy Kristy izany, ary tena fanantenana ho antsika izany ry havana. Na dia efa niaina tao anatin'ny faharatsiana sy tao anatin'ny fanao izao tontolo izao aza ny olona, dia afaka ho hamarininy sy ho vonjeny no ny fahasoavany. Ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy misy an'izay, Jesosy Kristy ve dia mbola tia anana dia efa nanao an'izao tian'Andriamanitra ho vonjena ianao, dia miandry anao Jesosy Kristy. Ary tadidio fa Jesosy Kristy irery ihany haitsika tsinjery no lalana ary fiainana. Tsy misy lalana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany irery ihany. Karaha tia handova ilay fiainana mandrakizay isika, dia tsy misy lalana afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Ny finoana azy, ny fanarahana ny sitrapony amin'ny fiainana andavanandro, manaiky ho tarihin'ny fanahy masina. Fa ny fanontaniana dia izao ry havana, momba efa olom-baovao amin'ny Jesosy Kristy tokoa ve ianao? Sa mody vaovao ivelany ihany rehefa mamonjy aty am-piangonana? Fa vao mivoaka ny trano fiangonana, ny vavahady-piangonana, dia manao ny fanaon'izao tontolo izao, dia tonga amin'ilay fiteny hoe koty zafy ihany ny aleksisiko, nga misy fiovana akory. Ary tsy tiany Jesosy Kristy zany hoe mihatsara velatsy izany. Tena nasika tamin'ireo fariseo mihitsy izy. Tsy tiany Jesosy Kristy zany fanontaniana hoentintsika andiniany tena hoe efa olom-baovao ve isika? Fa ny fanontaniana ihany koa dia izao hoe efa anisan'ilay ambary eo amin'ny 1:10 hoe efa mba toy izany ny sasany aminareo sainga efa voasasa, efa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ve isika? Sa ilay sasany mbola miaina ao anatin'ny fanao izao tontolo izao ihany? Dia anjarantsika no mieritreritra, efa voasasa ve ambarany tsara mihitsy efa toy izany ny sasany taminareo. Izany hoe mbola misy sasany izany ihany. Dia aiza ny toerana misy atsika tsirairay avy? Fa raha toa ka tsy mbola ao amin'ny Jesosy Kristy isika dia tsarovy, fa mbola tsy mizotra ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Tena an'i Jesosy Kristy ve isika eo amin'ny fiainana? Sa an'izao tontolo izao? Dia mila mahay manapa-kevitra isika. Zava-dehibe ny fanapahan-kevitra. Efa renareo moa ty tantara ity fa averika ihany satria efa maraparana ny toriteny ihany koa. Nisy an'ity zatovolahy anankiray ity, manana dada tompanao inona?
mpanao kiraro. Ho avy ny anniversaire n'ity zatovolahy anankiray ity, tonga ny dadatoany. Inona ny cadeau omenanao? Ny kiraro. Le kiraro matsikolosa, le somaro dombodombo ny lohany, dia raha mijery ny kiraronay lamako nareo dia ohatrohatry izany. Aloha za eritreritra dadatoa, aloha za napakevitra tsara, eny ary ny alina mitondra fisainana re, dia sainy tsara, dia ndao ary. Miakaiky ny fotoana, miakaiky ny anniversaire n'ilay zatovolahy. Dia nanontaniana indray ilay zatovolahy, fa ina ihany ny kiraro menanao e? Le kiraro maninona? Matsikolosa, le kiraro domboloha. Aloha eritreritra tsara aloha za dadatoa, tena mbola tsy tapa-kevitra mihitsy tadidio fa efa kaiky aneny fotoana fa tsy tapa-kevitra raha zatovolahy. Dia tonga ary ny anniversaire. Avy any dadatoa miaraka amin'ny sachet, misy baoritra ao anatiny, misy an'le kiraro. Eny anatina zatovolahy, le zatovolahy falifalo bitabitaka kely. Nomeny dadatoa cadeau. Dia nomeny dadatoa azy dia tsy andro mihitsy zany hoe inona ary zany ny cadeau nomeny dadatoa anahy. Le kiraro maninona moa? Matsikolosa, le kiraro domboloha. Dia falifaly ery ndraisiny dia niskafana le izy rehefa avy eo. Dia araka ny eritreritrareo inona ny tao ary? Matsikoloha ve? Domboloha ve? Tsisy ve? Ny valany dia zao. Ny kiraro ilany maninona? Dia ny kiraro ilany domboloha. Dia gaga be ilay zatovolahy. Fa hono zao dadatoa? Dia niteniny dadatoany hoe mila manapa-kevitra ianao fa raha tsy manapa-kevitra ianao dia ny olona no manapa-kevitra eo amin'ny fiainanao. Raha tsy manapa-kevitra sika hoe an Jesosy Kristy sika dia izao tontolo izao mitaona antsika hanao ny fanaony. Dia inona ary ny tokony ataontsika manoloana an'izany ry havana? Averina hatrany. Rehefa mibebaka isika dia aza miverina ny amin'ny lasa intsony. Efa olombavao ianao ao amin'ny Jesosy Kristy, maneke ho tarihan'ny fanahy masina ahafahanao miaina ilay fiainam-bavao. Dia tadidio ihany koa, efa voavela heloko ianao, avelao Jesosy Kristy anjaka ao am-ponao, dia tsarovy mandrakariva fa an Jesosy Kristy ianao. Naiza misy ianao, mandeha eny an-tsena ianao tadidio fa an Jesosy Kristy ianao. Any am-piasana tadidio fa an Jesosy Kristy ianao. Any am-pianarana ianao tadidio fa an Jesosy Kristy ianao. Ninona nataonao tsarovy fa an Jesosy Kristy ianao. Na miasa ianao, na mamafa trano ianao, na mihinam-bary ianao, na mianatra ianao, an Jesosy Kristy ianao. Tsarovy mandrakariva zany. Fa raha izany no tadiditsika mandrakariva dia lasa ny sitrapony mandrakariva ihany koa no saintsaintsika sy ataontsika eo amin'ny fiainana. Dia sambatra isika araka ny soratra masina. Sambatra hoana re? Salamo voalohany ny andininy voalohany. Toy izany voalaza hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy. Dia andina isika hiaraka. Ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny faleam-panota. Ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'mpaniratsirany toyany, fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Sambatra ianao rehefa mahatsiaro an'izany hoe an Jesosy Kristy, satria efa mizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa ianao. Dia entina mpaherezana antsika izany ry havana, entina mpaherezana ny sampana VOKOVOKO MANGA, ny tanora fanantenana, satria sarobidy tokoa ny asa izay ataonareo, satria nareo efa sady mino fa zany koa hoe mizotra makany amin'ny fiainana mandrakizay, mony taona ny hafa ihany koa aniny izotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, miady amin'ny zava-mahadomelona. Efa raha ohatra hoe mahatona olona ao anatin'izany mavita misoroka zavatra marobe zany, tafiditra ao anatin'izany fitsangatsangana sy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra maro isan-karazany, fa dia mampahery anareo ao anatin'izany. Tena manjaka aloha le hoe aza samy manao izay mba mahafalifaly amin'ny fony aza miditra vie privé anay fa mahereza ianareo. Entina mpaherezana ny ray mpianakaviana rehetra ihany koa izany, inona hoe efa mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay ianareo, fa manina ihany koa mitaona ny ankohonana
izotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Entina paherezana antsika tsiraray avy hitondrana ambavaka antsika tsiraray hoe samy izotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika no mitaona ny namantsika anino izotra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha fehezina ry havana izay ambara dia izao tian'Andriamanitra ne isika ry havana handova izany fanjakan'Andriamanitra izany ka ny ampatsiahiviny atsika tamin'ny alalan'izao soratra masina izao ny lalana roa izay izorana ho amin'izany. Ny voalohany tadiditsika ve ny voalohany teo miala amin'ny fanao ratsy fa ny olona tsy marina sy miaina ao anatin'izany dia manino tsy mba handova ny fiainana mandrakizay. Fa ny faharoa ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay dia ahoana tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy ny famonjeny izy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Dia andeha isika hiteny amin'ny eo akaiky sady fampaherezana izany tsy mijanona isika raha tsy any an-danitra hoe afaka asiana fihetsika kely mihitsy tsy mijanona isika raha tsy any an-danitra hoe dia mahereza ry havana rehefa manao an'izany zany na manao dia tsy hoe miakatra ny tosi-dra akory fa tsy mijanona isika raha tsy any an-danitra. Dia izany no irariana hoe samy andova ilay fiainana mandrakizay isika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.